Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako ry havako malala, ry malala ny tompo. Tena tia ny tompo isika tsirairay ry havako dia izany no itenenany amintsika mandrakariva. Dia misaotra ny tompo mandrakariva ihany koa. Tena feno fifaliana ny foko ry havako manatanteraka izao fampianarana sy fampaherezana izao fitaovana ampelantanany itenenany ho an'ny malalany. Dia ankehitriny izy dia te-hiresaka antsika momba ny fihizan-toetra. Dia aoka hivavaka isika ry havako. Mankasitraka anao ry Jesosiko be fitia. Mankasitraka anao fa te-hiteny indray ianao ny momba ny fihizan-toetra izay mahazo anay mino anao. Mitenena ary Tompo amin'ny vavan'ny mpanomponao ka tsy ny eritreritro sy ny saiko no hiteny eto Tompo fa ny fanahinao anie no hiteny amin'ny vavako. Dia amin'ny anaran'ny Soanao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ato amin'ny Jakoba toko voalohany andininy faha 2 ka hatramin'ny faha 4 ry havako. Misy ny resaka ny fihizan-toetra. Iara-mamaky izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy iko. Zafady. Dia tonga ato an-tsaiko ry havako soloa ny anarana. Tsika tsirairay ange io rahalahiko io. Dia izaho zany aka ny anarako. Ry Rika. Ataovy fifaliana avokoa raha hiara ny fakapanahy samihafa ianao. Satria fantatrao fa ny fihizan-toetra ny finoanao dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisiasa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianao ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Amen. Izay no teny Tompo momba ny fihizan-toetra zany ato amin'ny Jakoba toko voalohany andininy faha 2 ka hatramin'ny faha 4 izy teo. Ataovy fifaliana avokoa izy raha hiara-ny fakapana samihafa. Oh la 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 la. Ahoana zany? Zavatra raha ohatra ve zany ka misy zavatra mahamay mahazo atsika satria mahamay foana ilay fihizan-toetra dia hifaly ve zany tsika? Zany ve zany Tompo? Possible ve izany? Ry havako malala. Raisitsika sary an-tsaina ny zareo ry havako. Ny fahendren'izao tontolo izao tokoa dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra araka ny teniny ary ny fahendren'Andriamanitra dia fahadalana eto amin'izao tontolo izao. Ka izao ary ry havako. Raisitsika zany ny tantaran'ny zanak'Israely. Andao nge hijerentsika tokoa hoe afaka mifaly ve ao anatin'ny fihizan-toetra. Rehefa nienjehan'ny Farao sy ny miaramila ny Farao izy ireo ka nisokafana ny ranomasina. Nataony Tompo tao an-tsaiko izany dia nibitaky ny hafaliana fa mieritreritra anazy hoe mahafinaritra be Tompo ny fomba firesaka ao sy ny fampitanao ny zavatra ary tianao mitainao amin'ny malalanao maro. Dia eritrereto anie ozy eritrereto anie alaivo sary an-tsaina hoe be dia be ny zazakely teo. Jereo nge ry havako ny zazakely rehefa misy zavatra miseho. Ny olon-dehibe mampenimpenina sy tahaka ny matahotra fa ny zazakely ohatry ny hoe mibitaka. Ohatry ny hoe enthousiasme raha ataontsika ao anaty farangy sosina. Dia eritrereto anie ozy izy ny zazakely nandeha tao anatin'ny ranomasina iny tena mety mibitaka sy enthousiasme zay ino ty mandeha anaty ranomasina tsika mandeha mitseo anaty ranomasina mandeha amin'ny lalana dia misy ranomasina amin'ny sisiny roa fa nefa ny lehibe mety mbola matoa Tompo enjera Andriamanitra enjera aty aminay nga amin'ity rano ity. Jerenareo tsara ny nuance ny zavatra anankiroa. Dia izao ry havako. Ahoana ozy ny teny Tompo? Raha tsy miverina tahaka ny zaza isika ozy ny Tompo. Ho an'itony ny zaza ny fanjakan'Andriamanitra. Manahoana ny zaza tahaka ny nataony teo ry havako. Matoky izy nitondrany ray aman-dreny azy mitsofoka amin'ny lalana iny dia enthousiasme sy mibitaka izy.
manoloana iny zavatra miseho iny tahaka izany tia ny tompo hananantsika ry havako malala manoloana ny zavatra misy sy mitranga mibitasy mifalia fa misy faneombonahitra ngeza-be ataon'ny tompo ao ambadika io manaova tahaka ny zaza araka n'izay teniko teo matoky ny ray aman-dreny izy dia enthousiasme izy amin'ny zavatra miseho azonao ry havako ny tian'ny tompo ambara amintsika ka marina loatra izany raha miteny Jakoba hoe mifalia ratonjo fizaham-toetra za ry havako dia izay no teniko teo hoe fahendren'Andriamanitra dia fahadalana amin'izao tontolo izao fa raha ny olona izao tontolo izao izay tsy mahalala momba an'Andriamanitra no tenina izany dia hoe efa tena azafady fa mety efa tena lasy angamba ianao nefa ny tena ianako ry havako rehefa misy zavatra tena misy zavatra sarotra eo rehefa misy toe zavatra sarotra ry havako dia ohatran'ny hoe mibitaka kely izay Wow, anoho ny vonahy ngezabe indray ny tompo ary maika io zavatra sarotra ngezabe maika io aneho ny voninahitra bebe kokoa efa nanao fampianaran'izay ry havako fa lavalava ilay izy dia tsy lasa tanatin'ny WhatsApp ny hoe nahoana kay no nataon'ny tompo tena olana be no niatry an'ireo zanaka Israely ireo rehefa hiresaka an'ireo ihany tsika nahoana kay no tonga teny tany hevitra izy ireo andeha amin'ny lalana izany rehefa afaka avy any Egypte nahoana no tsy maintsy hoe olana be raha masina manoloana tapidalakale ny kalesy sy ny farao sy ny miaramila manenjika avy aty aoriana ary inoko fa tena tezitra mafy mihitsy ary tena mahita raha azony teo maninona ny tsy ohatra hoe olana ohatra hoe mba azontsika anazy dia mba ohatra izany miimaginetsika manantsy hoe ohatra hoe narary Mosesy ohatra dia nipetraka elaela teo amin'ny fotoana io ohatran'ny hoe mora loatra izany ry havako marary dia hain'Andriamanitra ny manasitrana mora loatra izany teo anatrehan'Andriamanitra satria efa be dia be ny loza folo hitan'ny zanaka Israely taria dia io izany raha resaka hoe azafady aretin'izany dia sy maivana tamin'ny zanaka Israely fa any amin'ny zavatra tsy eritreretin'ny saina izany hoe raha masina misokatra izany ka vao mahay ampiaiky ny zanaka Israely hoe wow kay lehibe loatra kay tsy Andriamanitra ity azontsika ry havako aza manahy aza mitanondrika aza kivy mifalia raha tody zavatra sarotra ianao fa any amin'Andriamanitra mivoninainy ianao rehefa matoky azy ary mbola miteny ao ary ao amin'ny salamo izy donge jerevantsika ry havako hoe salamo 7:30 izy teo raha tsy diso 7:30 7:30 avy nijery zavatra mazava be ary havako dia mijery any baiboly dia somary tsy dia mahita ilay izy fa mitaratra azafady manao hoe ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny salamo 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay irinin'ny fonao mbola tsy sako tsara ilay andininy fa fantatro fa atao amin'ny salamo 7:30 izy ry havako fa izay noteneniko izay somary avy nijery zavatra mazava be teo tany tokotany nijereko dia mijery baiboly indray dia lasa tsy tako tsara io azafady andiny fahanefatra ilay izy miravoravoa amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay irinin'ny fonao tovy andeha teo ihany tsy ao anatina toe-javatra tsara be akory ny angatany ianao hiravoravo fa mandeha ho azy izany aminao rehefa misy zavatra mahafinaritra sy mahafaly dia miravoravo ianao fa ao anatin'ilay ianao mandalo ady sarotra ny tia nitenenana izany matoky ny tompo ry havako tsy mandeha angezy fa tena marina ny Andriamanitsika marina ny tompontsika ary rehefa matoky azy dia pory fony aminao izany fahalebiazany ny heriny ny voninahiny eo amin'ny fiainanao dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra ho antsika rehetra kosa ry havako ny fitomboana amin'ny fahalalana tsara ny tompo ka tena higoaka izany
fiainana mamy be miaraka amin'ny tompo izany ho azy iririan'ny voninahitra ho antsika ny fiadanany amen.